Arena ny ala. Tantara nosoratany Raharina Antenaina Irma Laroque, nalaina tamin'ny boky Diaronofy. Notantarainy Rahaingo Alexandra, nandray feo Santatra. Mamelana ny godro, mitondra hanitra malefaka ao an-jaridaina. Mifoha amin'ny torimaso ny tarondro, mitapiandro, maka hafanana. Mampiady sioka ny fody sy ny soimanga, mandrary akany vao, hoenty miatrika ny fahavaratra, volonandro lohataona tokoa. Alahady anio, tsy ho mitratra ny hafaliany Zaravola fa handeha mangy any dadabe, any Analabe toy ny mahazatra ny fianakaviana ao aorian'ny fitaom-pivavahana. Aravona re izao? Inona indray ary no angano tantarainy dadabe androany? Hoy izy. Ora iray miala eto Vohimandroso no misy any Analabe, raha mandeha fiarakodia tsy mataho-dalana. 30 kilometatra monja ny halaviran-dalana, saingy lalantany be lavadavaka ny diaviny, ka voatery mandamina ny diny mpamily mba tsy hanimba ny fiarany. Isan-taona dia amboarina foana ity lalana ity, hoy dada vakivava, saingy toa asa tsy zarizary, alasa faino atao, hany ka tsy maharitra tao-pahavaratra iray akory dia simba ny foto-drafitrasa. Mampanontany tena mihitsy indraindray hoe tsy mba te hametraka zavatra maharitra ho an'ny taranaka mihitsy ve ny mpitondra fanjakana sasany? Ny roso milamina ny dian'izy ireo. Hirahira sy tsikitsiky no mandravaka ny fiara. Adino hatramin'ny vovoka sy ny fitontoton'ny fiara. Toa tsy hitahita akory dia indro manangasanga sahady ny tanàna Analabe. Io Analabe, hoy ny orakoraka Zaravola, raha vantany vao nahatazana ilay Sinibendrano eo andrefa-tanàna izy. Kely sisa dia tonga sika. Minitra vitsy tokoa dia nigado natao Analabe ny fiaran'izy ireo. Mamakivaky ny ivon'ny tanàna ny fiara, sahaby eo amin'ny 500 metatra eo. Manaraka ny sisin'ny tambohon'ny tsena, avy eo mivily miantsinanana mihazo ilay lalan-kely makany amin'ny tranon'ny dadabe. Manakoako ny orakoraka ireo ankizy madinika maro, manaraka ny fiara avy ato afara. Ravoravo fa tonga vahiny ve? Sa entany kafaliana mahita ity fiara tena izy, misosa miadana, tsy mila taritina sy atosika, toy ireo fiara kelin'izy ireo vita amin'ny baoritra sy kapoaka vy? Pikopakiopa tanana ny vahiny sy ny tompo-tanàna. Salame, hoy ny andaniny. Tonga soa e, hoy ny ankilany. Mananika ny mitatao vovonana ny andro izao. Io i dadabe, fentsika, mitazana eo am-baravarakely, miandry fatratra ireto zanaka manjafiny. Aody ny aty e, aody e, hoy dada, falifaly sady nanatona ny varavarana. Mandro soa anaka, mandro soa e, hoy ny feon'ny dadabe avy any an-trano, sady nitsena ireto vahiny ny teo am-baravarana. Tonga soa ianareo ry zanako, tonga soa aty Analabe ndray. Ary toa lasa mitondra te ny dadabe? Hoy Zaravola nanontany, gagagaga. Eny anaka, vao nafarako tamin'ny radona mpandrafitra voatsely izy ity. Ainao ihany fa efa reradreraka ne ity dadabe anao ity e? Mila tenao indraindray mba ho andrekinako, anoatoana tsy ho lavo e. Fa tena tsara rafitra kosa izy ity ry dadabe a? Haingony zany reto lavadavaka reto? Andeha atao hoe haingo voajanahary? Hoy dadabe nitsika sady nanafisafo ny lohan'ny Zaravola. Ity azo ity anaka no atao hoe mpanjakabe ny tany. Ary efa toy izao mihitsy ny firafitry ny vatany. Fa mahazaho toerana aloha ianareo e. Mandro soa, mipetrapetraha. Napetraka dadabe teo anjory firarazana ny tehiny, dia
namonjy ny seza lava fandraisam-bahiny izy. Manahoana ny fahasalamana? Inona ny vaovao sy maresaka any ambany vohatra any? Dia ny fanantsafa teo izy menakavy kely, falifaly tafahoana, mitantara ny zava-misy tamin'iny herinandro nodiavina iny, no sady maminavina ity herinandro ho avy. Ny antefa tampoka teny amin'ny famantaranandro ny masony neny, latsaka 20 minitra ny mitatao vonana. Ilaozako any an-dakozia aloha ianareo, hoy izy. Andeha hikarakara ny sakafo atoandrontsika aho. Sara vola, ampio kelany aho itsipom-bary e. Rehefa vita ny asa fanampiana madinidinika any neny tao an-dakozia, dia namonjy ny efitra fandraisam-bahiny Zara vola, nanatona ny dadabe. Mahasondriana azy fatratra ireto fanaka sy haingon-trano marobe mandravaka ny tranon'ny dadabe. Manana ny tantarany avokoa izy ireo, ary voarindra tsara avokoa ny toerany. Tsy hapetrapetraka amin'izay itiavana azy anaka ny fanaka sy ny haingon-trano aho. Hoy dadabe taminy indray andro izay. Fa mila rindra ny meangovo mahomby ho an'ny tokantrano. Tsy naharitra ary ny anao vavy ka nanontany. Hono aho ry dadabe, fa maninona no ery anjoro firarazana ery no nametrahanao ilay teny? Nitsiky dadabe. Mazaho toerana ary ianao e, enoy anety tantara fohifohy ity e. Fa iny anaka, rakotra ala matevina avokoa, iny vohatra ny riva-tanàna rehetra iny. Ala maina mihitsy andravina, toy ireo sisa tavela ao atsimo tanàna ireo. Izay tena mampiavaka ity faritra misy atsika ity tokoa. Maro ireo biby tsy fahita firy noho ny natao. Sifaka, gidro, akoala, fosa, tsy voatanisy e. Ao koa ireo zava-maniry isan-karazany, nato, mangarahara, morango, anakaraka, katrafay, ramy, voamboana, mpanjaka be ny tany, sy ny sisa. Io atiala io anaka no arena mamelona ny olona tetỳ hatramin'izay. Ireo zafindra sifaka, antim-panahy, mpitsabo-tapaka sy maratra. Tao no naka ireo ravikazo isan-karazany natao fanafody. Ary reny raokandro hitanao eny an-tsena ireny, saika tao anala avokoa ny hotazana azy ireny. Ireny no fanafody nampiasaina tetỳ, nitsaboana ireo aretina maro samihafa. Fangazo natao izany manao dokotera tena zany ry dadabe taloha? Servita nanamalao anaka, tsy aminona vatotra koa, hoy ny teny razantsika. Nisy ary mbola misy ireo mpitsabo nentim-paharazana, ekeny ny tontolon'ny fahasalamana. Izy ireo no mahafantatra ny ravikazo sy ny fatra ampiasaina arakaraka ny aretina mahazo. Koa raha vitan'izy ireo ny fitsaboana, dia arahaba soa, arahaba tsara. Raha nisy fahasarotany kosa, dia tsy maintsy manantona tobi-pahasalamana. Ny rano natsakaina tetỳ dia mbola tao anala koa. Koa loharano mipoirany, izay mbola mamantsy hatramin'izao ny tanàna nanalabe, na dia somary miaritra azy izy ankehitriny rehefa mahitany noho ny fampitehan'ny ala sy ny tsy fahampiany rotsakorana. Ireo azo nampiasaina tamin'ny tao-trano sy fandrefetana fanaka isan-karazany dia avao anala avokoa. Voankazo, oviala, tantely, lambo. Tao ihany koa ny nakanan'izany mba ho fanampin-tsakafo. Ny kitay moa dia nalaina tamin'ireo ratsan-kazo maty na tapaka. Fa ireo mpanao arina kosa tsy nahazo nikitika io ala velona io. Ny ala kininina sy ny ala mokonazy tereatsina ny tanàna no natokana ho azy ireo.
eo hatrany anaka ny lalàna amin'ny fehintany sy ny fanjakana izay ajaina sy toavina, fa raha atao bango tokana dia ny dinam-pokon'olona no tena fototry ny fiarahamonina tetỳ. Ny fanaiky sy ny fampatoky ny rehetra ary samy ny tandro fatratra ireo dinan'ny fampifehezana. Zava-dehibe loatra teo mason'ny tokantrano tsirairay izany fihavanana izany, ary aleo tokoa no halan'andriana toy izay halam-bahoaka ka dia ny rahina ny fokon'olona. Ny fotoam-pihazana ohatra dia voafaritra mazava tsara ny vanim-potoana azo nanaovana azy mba tsy halan'ny taranaka ilay biby. Ko raha mbola tao anatin'ny fotoana nampitombo taranaka azy dia norarana ny aza. Santionany ihany io fa maro ny fifampifehezan'ny fokon'olona tetỳ, ary izany no natao dia mba hitsinjovana ireo harena voajanahary, antoky ny fiainan'olombelona tsy ho lany tamingana. Tsy nanana mari-pahaizana be akory ireo olobe tetỳ. Maro aza ny tsy nahay namaky teny sy nanoratra, fa kosa nahay nandinika ny toetoetry ny tontolo manodidina azy ary nanohy fahalalana tsy kelikely tao aminy mba hampirindra ny fiainan'izy ireo sy ny zavaboary. Indray andro anefa anaka dia nisy nangalatra tao ambala ny ombin-tsaretin-drabeoraka tery andrefa-tanàna. Mamaton'alina tamin'izay ary ny vovonalika tsy nisy fitsaharana tao tokotany no nanaitra azy. Niarina izy nandrehitra labozia irony vita amin'ny tsabory rony ary nitsirika teo amin'ilay lavakombarika kely. Akory ny atairany nahita ireto tovolahy roa rijarija namoaka ny ombiny tao ambala. Poto izay ny nakany ilay kirioka teo an-dofandriana. Nanakoako ny feo. Mpangalatra e! Mpangalatra e! Nitsoaka aingana ireo mpangalatra. Vory vetivety ny fokon'olona. Lasaiza e! Reny e! Aty e! Hoy ny antsoantso maro samihafa. Nazava volana ny alina tamin'io ka tsy nanano sarotra loatra ny fanarahan-dia. Sahabo 300 metatra andrefa ny trano-drabeoraka ny vavaala. Nitsofokany ireo mpangalatra izay efa lasa lavidavitra ihany, saingy narahan'ireo vatan-dehilahy maro avy ato afara. Vao tafiditra kelikely ny ala nefa izy ireo dia indro setroka matevina noho ny pololotra avy ao. Ny varaontsana ny rehetra, may ny ala, nidoran'ireo mpangalatra. Vanim-potoana maintany tanteraka no nitrangany io loza io. Fotoana nampahery sy nampifofofo ny varatraza ihany koa. Tsy ela dia nijoalajoala ny afo ary nikaondoha malaky ny fokon'olona mba hamonoana ny afo. Samy maka-ratsan-kazo izay tandrify azy hamonoana ny afo, hoy ny lehilahy iray. Tandremo ny faladia amin'ny vainafo ary tampeny ny orona ho an'izay tsy mahazaka setroka. Dia samy nanao ny ainy tsy ho zavatra ny rehetra namono afo. Sahabo maneno sahona tany ho any vao maty tanteraka ny afo. Tera-tsemboka sy fizana tokoa ny tsirairay. Naniditsidina tety sy teroa ireo pito-davenona nandrakotra ny volon'izy ireo. Tsy andoakalina isika leretsy ah, andeha hiakatra an-tanàna, ampody aina, hoy Rabeoraka. Mpanao ratsy reny, raha tsy malazo ny andro, mantsasaky ny alina. Marina izany, hoy ny rehetra. Dia nitodi-doana monjy ny tokantrano ny avy ny tsirairay rehefa vita ny teny fisauran-Rabeoraka azy ireo. Raha mpitsy vaky masoandro indray no fotoana ny fanomezany. Izy roa lahy mpangalatra kosa nanohy ny diany any atsimo andrefana nanavatsava ny ala. Fantatra izy ireo tsara fa tsy maintsy hamono afo ny fokon'olona ka dia nanararoatra nandositra lavidavitra kokoa. Arakaraky ny nandrosoana izy ireo anefa no nahatsapany fa ny hany kitroka ny ala,
ny fanetinety ny azo ary ny anateviny ireo vai nandady tetsy de roa. Ny ilana raha teo ny volana ka ny amaizina ny atiala. Nanaikitra ny fanenitra, nandrangotra ny tsilo, na lailay ny tankilotra. Sadaikatra izy ro lay, androso ty ho very ato anala, hemitra indray ho tratra ny fitsaram-bahoaka. Aiza ho aiza ary sika izao, hoy ny raika lahy vakivava. So mba azo ny tamberitany ary sika ty, tena anala be marina, hoy ny faharoa. Tsy vaky ny olona tsy mpianala sy mpivahiny ity aly ty, inona ny hevitra? Toy izy ny diso ohatramaraina eto ka ho raisi-potsiny eto isika. Nanao indiny izy ireo, ny anangiry firy ireo ratra madinidinika sady narahina hidihidy. Nangetaheta fatratra koa ary nanomboka nitaky ny arerahana. Nandeha anjambana izy roalahy, nitsapatsapa ny tao ankavia sy ankavanana ny teo anoloana. Ny hika tapoka nefa ny ray, vonjeo, hoy ny antsoantsony. Hika arahina fianjerana mafy ny sisa re de zay. Latsaka tao anaty tevana somary lalina ity farany ka torana. Na de mbola tao anaty aizina tanteraka azy izy ireo, de niezaka namonjy ity namany ilay faharoa. Indrisy anefa fa voasaringotry ny fakakazo tsinay ny tongony ka de nenjera koa izy. Nidona tamin'ny vatakazo iray ny firifany ka tsy nahatsiaro tena teo. Ny ampitso tafafo maraina avokoa ny mponina nalabe, na de fohy aza ny alina. Ao ireo limbaovao, ao ireo te hanohy avy hatrano ny fanenjehina ireo mpangalatra, ao koa ireo te hahita ny haben'ny faritra Alamay. Tsy lasa lavitra ireo ombon-drabe oraka, ka iny maraina iny ihany de efa tafavorony ireo mpiandry omby ny tao ambala. Fandadasika kosa ny Alamay ary zava-mananaina maro ny lasa lavenina tao anatin'ny ora vitsy. Nangadiady, kila hototy ny vohitriny. Ny fanarahan'ny fokon'olona fa hotohizana ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy io maraina io. Tsy lasa lavitra reny, hoy ny andaniny. Tsy vakin'izy ireo io alabe io, hoy ny ankilana. Tsy poniny ety izy ro lahy ireny, tavela ao morotevanao ireny, hoy ny hafa. De nanjo ilay lala manapaka avy ao atsimo tanàna ny rehetra. Hiazo ilay morotevana ny tanjona satria nantenain'izy ireo fa ho tratra ao ireo jolay. Tsy mbola nipaika akory ny misandratrandro de indro tokoa fa nahatazana olona iray mandry tsy mahatsiaro tena eo am-pototry ny mpanjakabe ny tany ray izy ireo. Mangala ravin'hazo manitra ataontsika emboka hamelombelomana azy, hoy Remasy. De mitadiava koa ravina dabo ataontsika amin'ireto ratrany reto. Rehefa azo ireo ravikazo de napetraka teo ambony lamba madio. Nandohalika Remasy ny saotra ny Zanahary sy ny razana ary nangataka ny asin'izy ireo mba hisian'ny fanafody ao anatin'ny ravikazo. Nalainy ireo ravina hazo manitra, natambatambany ary nampirehetiny tsikelikely teo akaikin'ilay tovolahy tsy nahatsiaro tena. Namerovero ny anitra, nampody aina ary afaka minitra vitsy de nahatsiaro ity farany. Taitra sady resy tahotra nahita ireto fokon'olona voromaro nanodidina azy. Aza mihetsika mahery aloha, hoy Remasy. Notsakotsakoiny indray ireo ravina dabo ka rehefa nalemy de napetapetany tamin'ireo ratrany ity tovolahy. Avelao ho maina, hoy izy. Aiza ilay namanao, hoy Remasy nanontany azy avy eo. Niezaka namerina ny fitadidiana ity tovolahy. Tsy haiko, hoy izy torakovitra. Ny ray dia trano izahay, teo alohako izy. Nihika ny antso vonjy, niezaka nanatratra azy aho. Ny andro anefa maizina. Tafitohina aho, nenjera de tsy nisy zavatra tsaroko tsony.
jereo ao tevanao fa latsakany izay hoy Remasy. Sahabo 50 metatra an'ilay toerana nisy azy ireo ny morotevana ary dia noraisy-potsiny ny hanao lay. Efa nahatsiaro teny ity farany. Ny kotaban'ny fokon'olona no nanaitra azy, saingy nentin'ny tahotra ka dia nitapify tao anaty lavaka tao. Folaka raha teo ny kitrokely ny avy ka sarotsarotra ho azy ihany ny hiakatra avy tao. Natsipy ary ny tady dia nisotomina hiakatra izy. Mifona re tompoko, mifona fa tsy ameriny intsony izahay, hoy ny toreony. Tsy maintsy miakatra an-tanàna ianareo, hoy Remasy. Ny dinana an'alabe no hamaritra izay sahasahaza anareo. Ity aly ity no mahan'alabe an'alabe, hoy Remasy nanao ny teny. Lavy ianareo io, lavo taiza, teo ampotitra ity mpanjakabe ny tany ity. Satria io mpanjakabe ny tany io dia miaro amin'ny ratsy, miaro amin'ny asom-parana, ary antoky ny aina ity aly ity, nefa nidoranareo. Tsy mety aminay izany, tsy maintsy misazy ianareo. Ny tanjotra namonjy ny tanàna ny rehetra. Nentina tao amin'ny lehibe ny fokontany ireto mpanao ratsy, no adiadiana sy ny fotom-pitorona. Ponina avy ao Anaidava izy roalahy, eo amin'ny 10 kilometatra avaratra an'Alabe. Ilazao ny ray aman-dren'izy ireo na ny havany, hoy Rasoja lehibe Indina. Ary voreo an-tsena ny fokon'olona haniomena masoandro. Omeo rano sy sakafo izy roalahy ireo ary idio an-trano maizina. Isika kosa dia ikaondoha izay sahaza azy ireo. Takariva mena masoandro, vory teo an-tsena an'Alabe ray vohitra, izy roalahy voasazy sy ireo havany izay nampanantsony. Rehefa vita ny arahaba sy ny fialan-tsiny ary ny antonanton'ny fivoriana, dia nambara fa tsy maintsy manampy ny fokon'olona eto an'Alabe izy roalahy amin'ny fambolekazo. Mikarakara ireo zanakazo ary mamboly ihany koa. Io asa io dia miampionitra 2 hetsy ariary. Nanosiny ny taratasy fifanarahana teo mason'ny fokon'olona izy roalahy sy ireo havany izay natao vavolombelona. Ary nametraka ny tombo-kase mena ny lehibe ny fokontany mba ho antoka ampanan-kery ny fifanarahana. Dia samy namonjy ny tokantrano havany tsirairay rehefa vita ny teny fisaorana. Ka tsy nisy naniry mihitsy izany ry dadabe ireo zanakazo namboleny fokon'olona, hoy Zaravola Sadaikatra. Nahoana ny tany-gazana sy lavaka sisa no mameno ny vohitriny? Indrisy tokoa anaka. Ny loza hono tsy mandeha irery, ary rehefa tsy ety ny atao, ny patsiray aza tsy omby vava. Namboly zanakazo tokoa ny fokon'olona, ireny zanakazo zanatany tetỳ ireny mihitsy mba hanolona ireo may. Saingy mafimafy ny tao-pahavaratra tamin'io ary betsaka sady nahery ny rotsakorana. Solan'ny afo ny tapy-tanety. Ireo zanakazo nambolena nefa mbola nalemy faka ka tsy nahatazona ny nofotany. Vokany ny kaony ndrika avokoa ny nofotany sy izay rehetra teo amboniny, ka dia ireo lavaka amikodany ireo no sisa tavela. Maro tamin'ireo tambary tao andrefa-tanàna tao anieno tototra ihany koa ary rehefa foana anaka ny tsiron'ny tany dia aza tonoina fa sarotsarotra ny iverenan'ny zava-maniry eo amboniny. Tadio ary anaka fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny ala. Ary amintsika malagasy dia saika misy ampiasana azy avokoa ireo zava-maniry ananantsika. Toy izany io mpanjakabe ny tany io, izay ampiasaina mba ho fiaro-trano eo anjoro firarazana ny fametrahana azy ary ny lohany no atao ambony. Sady ataoko fiaro ny tranoko izany no tongotra fahatelo hianteherako ihany koa.
mariky ny fiandrianan'ny mpanjaka sy ny tangalamena ihany koa izy ka ataon'izy ireo tehina ary azo atao fanafody tsara anasitranana ny aretin'ny lalandrivotra sy ny tenda-kely. Jereo koa ohatra ny mandrava sarotra tena mahasitrana aretina maro toy ny fitaovam-pisefoana, ny aty sy ny sisa ary fantadaza maneran-tany mihitsy. Raha fehezina izay rehetra izay anaka dia tsaroa fa mila tandrovina toy ny anaka Andriamaso ny tontolo iainana satria io no antoky ny fiainantsika. Pitikafo ray monja tsy nay na inina atao dia mety handrava zavatra maro ary hanimba ny fiainanao, ny mpiara-monina aminao, eny hatramin'ny firenena iray manontolo mihitsy aza. Ianao anaka ny tompon'ny ampitso, hibaby an'ity tanindrazantsika ity, koa ajaho sy arova izy satria reninao faharoa. Sara vola hoy ny antson'ny neny avy anan-dakozia. Efa vonona ny sakafontsika fa mba amboary kely any eny latabatra fisakafoanana e? Eny tompoko, hoy Zaravola namaly andreniny. Ny antsampy teny amin'ny dadabe i Zaravola no nipitsipitsika hoe misaotra dadabe. Dia lasa namita ny asa nampanaovindreny azy izy.